Ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko voalohany. Fiarahabanan'ny Kolosianina sy fisaorana an'Andriamanitra. Kolosianina toko voalohany, ny andininy voalohany hatramin'ny 9. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra, ary Timoty rahalahy, mamango ny olona masina any Kolosia, dia ny rahalahy mahatoky ao amin'ny Kristy. Ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Misaotra an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika izahay amin'ny fangatahanay mandrakariva ho anareo, rehefa renay ny finoanareo any Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra, noho ny fanantenana izay tehirizina any an-danitra ho anareo, dia ilay efa renareo fahiny tamin'ny tenin'ny fahamarinan'ny filazantsara, izay efa mby eo aminareo, tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa, sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Tahaka ny efa renareo tamin'ny Epafra, mpanompo namanay sady malala, izay mpanompon'i Kristy mahatoky ho anay, sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy. Vavaky ny apôstôly Paoly ho an'ny Kolosianina, mba hitombo ara-panahy izy ireo. Kolosianina toko voalohany, ny 7 hatramin'ny 14. Ary noho izany izahay koa, hatramin'ny andro nandrenesanay, dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo, mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo mendrika ny tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra, ary ampahatanjahina amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny, ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana, ka misaotra ny iray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina, ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, izay ananantsika fanavotana, dia ny famelana ny helontsika. Profito momba ny fahambonian'i Kristy. Kolosianina toko voalohany, ny 15 hatramin'ny 16. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Fatao aminy no nahariana ny zavatra rehetra ny an-danitra sy aty ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, sady ho azy izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra, sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Ary izy no lohany tena, dia ny fiangonana. Izy no voalohany, dia ny lahy matoa tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Ny asa fampihavanan'i Kristy. Kolosianina toko voalohany, ny 7 hatramin'ny 17. Fa sitraky ny iray ho ao aminy no hitoerany fahafenona rehetra, sady izy no hampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin'ny azo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy ho izaho no fampihavanana izany, na ny aty ambonin'ny tany, na ny any an-danitra. Ary ianareo, izay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovany ratsy, no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tenany nofiny tamin'ny fahafatesana, mba hatolony ho masina sady tsy hanantsiny amam-pondro eo andratrehany, raha maharitra amin'ny finoana ianareo, ka mafiorina sady tafatoetra, ary tsy mety hafindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara, izay efa renareo sady notoriana eny ambany lanitra rehetra eny. Ary izany no nanaovana ahy Paoly ho mpanompo. Ny fiangonana zava-miafina hatr'izay hatr'izay. Kolosianina toko voalohany, ny 14 hatramin'ny 17.
Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho, ary mahatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany, dia ny fiangonana izay nanaovana ahy ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomena ahy ho anareo, hahatanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, dia ny zava-miafina lay voaafina tamin'ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarana ny harenany voninahitra ity zava-miafiny ity any amin'ny jentilisa, dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Izy no torianay, ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra, mba samy hatolotray ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra. Ary ny hahatanteraka izany no ikelezako aina koa, sy iezahako fatratra araka ny fiasan'ny herin'ilay miasa mahery atao anatiko. Za